Miaraba tompoko lasy tompoko vavy fandarana mikolohevitra voalohany amin'ny taona 2024 ity miaraba tsika rehetrarehetra nahatratra ny taona vaovao manolotra ihany koa ny firaritsoa avy amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Kolo TV sy ny Kolo FM maro ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny orinasa Kolo. Manasa antsika mpanajana anaraka ny fandarana mikolohevitra hatramin'ny farany. Taona vaovao, inona no vaovao? Rehefa fiandohana taona tahaka an'izao dia mifampirarisoa ny rehetra ary mametra-panontaniana ihany koa ny amin'ny hoe inona no hitranga amin'ity taona 2024 ity. Eo indrindra no antony nanasantsika ny vahiny tamin'ity anio ity, vahiny maro lafy, ka isan'izany ny mpaminany vavitokana aty amin'ny faritra Afrika, Sabera, izay tsy vahiny amintsika. Mazava ho azy fa iodina manodidina an'izay resaka faminaniana izay no resaka amin'ity anio ity. Miarabanao Ramatoa Sabera, tonga soa tao anatin'ny fandarana. Miarabanao amin'izao fotoana izao ary miaraba ny vahoaka malagasy rehetra ny voninahitra Andriamanitra ny aoka amintsika tsirairay avy ka miaraba mamerina ihany hoe tratry ny taona satria mbola fiandohany taona izao ka aoka hoendika ny soa sy ny tsara isa-baravarana, isa-tokantrano, isaky ny toerana rehetrarehetra zany dia samy azo ny fahasoavan'ny tompo isika rehetra ao anatin'ity taona 2024. Lavalava kely ny fiarabana fa firaritso ihany koa moa izay tao anatin'ny taona. Vahintsika manaraka Andriamatoa James izay filoha nationale ny Ligue Malgache des droits de l'homme et du peuple, izany hoe mpiara-mon'olombelona izany, mpandalina fiarahamonina ihany koa. Tonga sao tao anatin'ny fandarana. Tena tretrika tokoa Monsieur Yankatsa, tonga eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV sy ny radio Kolo FM ny mpijery sy mpanaraka antsika maneran-tany amin'ny fandarana amin'ny interneto arabaina ampitiavana sika menakavy. Misaotra tompoko. Ny vahintsika manaraka Andriamatoa Aja Rakotoarisoa, Kristiana Tanora, mpandalina finoana, fantatra ihany keo amin'ny fikirakirana ny lafin'ny teknôlôjia. Tonga sao tanatin'ny fandarana tompoko. Ia, faly miaraba ny Yankatsa dia faly miaraba ny mpijery rehetra ihany koa nahatratra ny taona 2024 dia mitondra soa antsika rehetra ny ity taona vaovao ity dia adiniko ny miaraba ny vahiny miaraka amiko eto dia faly miaraba antsika rehetra. Ny vahintsika manaraka dia i Cohen Rivolala, fantatry ny rehetra mpaminany mpitsabo ara-kabalistika ihany koa raha ny fahafantarana azy. Tonga sao tao anatin'ny fandarana Cohen. Ia, miaraba ny mpanaraka ny fandarana dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo nahatratra ny taona 2024 ary mirary soa antsika rehetra ka ny firaritsoa dia tononoko amin'ny teny izay voatokana amin'ny teny hébreu izay teny malagasy manao hoe ibarakeka Adonai Allahim Rahim Panayu Aleika Oisam Lekasalo. Misaotra tompoko, tsy misy fantatra aloha izay dikany nazy heviny raha ho an'ny tena manokana fa rehefa avy eo tsika hiditra ao anatin'izay hoe tontolo ny faminaniana inona avy ireo atao hoe tranga misy eo amin'izay resaka hoe mpaminany sy tsy mpaminany izay, ny fisandohana mety ho fahamarinana, mety ho fahaditsony ny hevitra ny tsirairay ao anatin'izay. Misy mpandalina fiarahamonina eto, misy tanora miantsehatra eo amin'ny resaka teknôlôjia sady kristianina eto, misy mpaminany izay voalaza ihany koa fa vavitokana aty amin'ny faritra Afrika eto ary misy efa fantatra hatramin'izay ihany koa Cohen Rivolala no vahintsika eto. Nanontanianay aloha ny olom-pirenena hoe ahoana ny hevitra izy ireo manoloana an'ireny hoe faminaniana etsy sy aroa ireny, ndao arahantsika rehetra an'izay. Endriky ny tanàna aloha ny kara vaovao manana fahaizana farafaratsy jerin'ny lafiny rehetrarehetra izy tsy misy lanjany amiko reny efa zavatra efa natao hitranga foana zany efa voalaza amin'ny baiboly fa tsy maintsy misy zavatra fila ohatrany hoe anina ohatran'ireny foana zany tsy maintsy mitranga fa tsy dia sy ohatran'ny fanadalana saina koa ary ny akabiazany io tsy rehefa ohatran'ireny zany dia tsy maintsy manaraka an'izao anatin'ny baiboly foana fa tsy mahazo voasarika tsisy lanjany amiko satria Jesosy Kristy ihany sady mpisorona amin'ny mpaminany fa ankoatran'izay zany dia tsy dia misy lanjany amiko e. Ny anahy zany Jesosy Kristy mpaminany dia mpisorona dia izay. Faminaniana aloha za tsy dia mino fa Andriamanitra ihany mahafantatra ny hoavy rehetra fa tsisy olombelona mahafantatra ny hoavy zany fa Andriamanitra ihany tompony teny farany.
tsisy lanjany amina aloha reny e. Ny anahy Jesosy Kristy ihany dia fiavian'ny tompo ihany ny anahy misy lanjany dia finoana Jesosy Kristy. Ny faminaniana misy lanjana amiko fa le olona miteny azy no mbola mampiahiahy ahy. Zay ilay izy. Faminaniana amiko misy lanja satria voasoratra anaty baiboly zay zavatra zay. Fa le olona misandoka zany no mbola mampiahiahy ahy. Fa misy lanjana amiko no faminaniana ka. Raha reny aloha zany resahana hoe faminaniana be dia be no miteny an'izay. Fa raha ohatra anahy manokana tsy mino an'izay. Ny antony ohatrany tsy misy olona zany afaka malala aloha hoe fiainan'olona anankiray na no hoavin'olona anankiray raha olombelona zany resahany. Donc zany za tsy afaka mino an'ireny. Raha faminaniana avoaka amiko tsisy lanja satria Andriamanitra mbola tsy naminany tamin'olombelona. Fa tsy ny olombelona maminany amin'ny olombelona. Ny fanahy dia ny fanahy masina ihany ny faminaniana amin'ny olombelona. Amiko izay. Eny ary, izay ny hevitry ny olom-pirenena. Sendra ny mpanao gazety fotsiny nanontaniana hoe faminaniana tsy ny faritany hoe faminaniana kristianina sa faminaniana Cohen sa faminaniana iza fa hoe faminaniana fotsiny le izy. Mpaminany vavitokana aty amin'ny faritra Afrika isan'ny asa ahafantarana anao zay raha mamaky ny anao manjery fantatra ny rehetrarehetra reny. Sabera, ahoana ny hevitrao makasika an'ireny hevitr'olona rehetrarehetra? Ny hevitrako makasika an'izay hevitry ny olona rehetrarehetra reo dia fantatra hoe tsika malagasy dia vahoaka kristianina ary mandalina tsara ny soratra masina. Ilaina fantarina manokana zany satria raha vao maniry ny fo anankiray dia fantarina hoe namboly paiso ve ianao sa namboly manga. Ary raha miteny ny olona anankiray ka miteny hoe izao ny zavatra misy na izao ny zavatra mitranga na izao no entina anasitranana ny olona tahaka anao hoe Madame Sabera mpamatatra no avy fantatra izao tontolo izao amin'izay Madame Sabera zay. Ary ny teny apetrako zany ho antsika vahoaka malagasy dia mila mahafantatra ny tenin'ny soratra masina. Ny amaliko anareo fotsiny dia ny Matthieu 10:7 ka hatramin'ny 12. Raha misy baiboly eny am-pelantanantsika tsirairay avy dia afaka mahita an'izany teny zany na hoe afaka avoakantsika zay hoe Matthieu 10:7 ka hatramin'ny 12 izay milaza sy mazava tsara iorina ao anatin'ny saintsika vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hozy izy Jesosy hoe izay mandray anareo dia mandray ahy ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray mpaminany satria mpaminany izy dia andray valipitiny mpaminany. Zany hoe misy zany ny tenin'i Jesosy mihitsy ny matoa misy ny mpaminany dia tsy miteny izy hoe mpaminany any an-danitra. Matoa misy io teny io fa ny mpaminany ety ambonin'ny tany. Tapako amin'izay ianao. Ao ny ahafantarana hoe mpaminany tena izy io na mpaminany tsy tena izy io ivirineo tsika rehefa avy eo meko fitenena ro koa Andrivolala milaza koa ianao fa mpaminany maminany ahoana dia ahoana. Ireny ny hevitry ny olona momba anareo. Eny e, raha ny fijery an'le olona moa zany, ny olona nge malagasy rehetra tsy voatery hoe nandalina ny tontolo ara-panahy avokoa e. Fa misy izy ireny indraindray raha seko lalahady raha mety tsy ndalovany sasany ho an'ny olona mpandalina kristianisme andresahako. Zahay moa anatin'ny finoana judaisme hébreu eto Madagasikara dia tsy malala fa tsy ny voalaza ny lalàna zay amin'ny Torah na hoe soratra masina. Fa anaty lalàna soratra masina mihitsy hoe le mpahary manirak'olona aminany ilaza aminao ny mahasoanao, ilaza aminao ny lalana tokony izoranao. Ohatrany ombonana ihany zany. Zany hoe satria zay satria ny lalàna ny soratra masina no miteny hoe tsy le dia mantsy tenenindry reto hoe Andriamanitra ihany ny mahalala ny anositsy fa tsisy olona mahalala zany ka marina zany. Fa rehefa le Andriamanitra kosany no mametraka fanahy ao anatin'ny olona ho mpitsabo io olona io, mpikarakara io olona io, ko Henarivolala zao mpitsabo, ko Henarivolala mpaminany. Dia raha le mpahary zay naniraka ahy mametraka n'ilay fanahy ahafantarako anao dia fantatro ianao fa raha tsy izy mametraka tena tsy fantatro ianao ka amiko zany ny faminaniana dia ninona no filazan'ny olona amin'ny andro farany hoe Adonay no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra dia aminany ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy amin'ny joela toko 7 zany andiny voalohany ka hatramin'ny 15.
ka ny olona indraindray a tsy tena mandinika tsara ny olona koa indraindray a voaloto le mpaminany sasany zay mety nanao zavatra tiktak tany Ianao manao tic-tac de lasa le mpaminany rehetra no zany hoe le olona zany voaloto le mpaminany tiktak de le tiktak dono no lasa voaloto ao anatin'le izy azony anareo ka raha olona ray re no sanatria hoe manao fokasy aza tonga de entina manohitra ny soratra masina le hevitra hoe rehefa mpaminany de diso avokoa nefa olona ray nanao ny ataony tao zay nge le fomba fiteny hoe inona le fomba fiteny hoe lasora hoe olona ray nangalatra koa ny tany lasora de lasa le lasora rehetra ny lasa hoe mpangalatra koa avokoa ka mila mpaminany ny Madagasikara mila olona ampiasainy fanahy Madagasikara idirantsika rehefa avy eo ny aminao inona ary mety voalahatra ao amin'ity taona 2024 vaovao ty fa anontany ny Andriamatoa James nareo mpiaro ny zon'olombelona ao anatin'izay rehetra zay be deaibe ny olona ihany koa no araky narahantsika teo ny somary tsy de mahatoky tsy de mino loatra zon'ny olona nefa ny afantatra ny tena zava-misy marina momba azy reny inona ny azo ambara misy ambara tokoa monsieur Enkaja raha tena marina zany mameno ny anao manjery mihitsy ny resaka hoe faminany ary ny olona manao an'io asa io tsy de hoe sahirana zay zavatra hita ny antony raha ohatra ianao mamaky gazety isan'andro de mahita zavatra manataitra foana ianao de misy larataroby ahafahana miantso an'le olona sy ny sisa de amin'ny resaka hoe fiarovana ny zon'olombelona sy ny vahoaka fotsiny zany aloha resahantsika de raha ny hevitray tsy hoe izay akory mamelesina ny mpanao gazety sy ny tompon'ny fitaovan-tserasera fa tokony havahana tsara mihitsy hoe ity publie reportage zany hoe nandoha vola le olona de le mpanao gazety nanao iraka niaraka ny asa tamin'le olona na misy tombotsoan'le olona arovana ambadika ao karazana dokam-barotra sy ny hoe vaovao tsy tokony isy filazana publicité na indication misy an'le olona milaza fa izao na izao satria ny vaovao de tokony ho zavatra objectif mijery tena mahitsy mihitsy sy zavatra misy ary voamarina tanteraka ka rehefa manamarina zavatra misy olona manana traikefa momba an'ino ohatra hoe scientifique manamana hoe ty olona ty ve tena narenina tokoa ty olona ty ve tena jamba tokoa ty olona ty ve tena zavatra ohatroatra zany fa misy zavatra be deaibe azo amarinina ary ilana zavatra fahalalana ataontsika hoe transdisciplinaire mihitsy le izy fa tsy hoe atao hoe fanambarana tsy hoe fanaovana tsinitsina ataontsika zany ny mpanao gazety vitsivitsy no scientifique sy nandalina fitaranja scientifique de fa akoatr'izay amin'ny hoe fikambana miaro ny zony vahoaka koa de zony vahoaka mihitsy ny amin'ny amanjery mbahoaka zany mba tsy ohatrany hoe bahana ny zavatra manana endrika dokam-barotra toy izay zany satria fantatrao fa na hitady vaovao marina no ilain'ny olona hainao manjery na ny hita-pahalalana sy ny sisa de zavatra ohatrohatr'izay Andriamatoa azy Rakotoarisoa ama Kristiana tsotra mpandalina finoana ihany koa reny ny efisolom-pireneny reny zay zany ny ambaran'ny mpiaro ny zon'olombelona ihany koa ao anatin'izay hoe mila mitandrina ny fiarababe mahoaka ao anatin'le izy ka ao anatin'izay no mampametra-pantanina ny rehetra ary tiako tonga de antaninanao mivantana hoe tahaka ny ahoana ny mety ho hevitrao zany manoloana ny reny rehetrarehetra reny na izay endrika fitandremana tokony atao zany ny amiko zany de ny mpaminany amiko zany de izay rehetra milaza ny tenin'Andriamanitra zay aloha zany ny voalazan'ny baiboly ny baiboly koa nefa efa mazava be fa faminanina satria io zany ny tenin'Andriamanitra mivaingana ty tanantsika zany hoe zay voalazany zay milaza ho mpaminany zany ka ao anatin'ny baiboly de azo heverina hoe ho marina io koa nefa misy le hoe faminanina ny amin'ny hoavin'ny firenena na ho an'ny olona manokana indray azo raisina hoe ho an'olotsotra hoe anazy manokana iny de inoko zay satria mety marina amin'le fiainany le faminanina fa tsy voatery marina amin'ny hafa misy milaza zao ohatrany hoe zanak'Israely ny malagasy ohatra mety marina amin'ny sasany zany fa tsy malagasy rehetra ny zanak'Israely mety famarinana anankiray zay fa tsy voatery milaza ny famarinana rehetra zany de ao anatin'izay koa zany hoe ny faminanina zany ny fahitako azy zavatra anaty baiboly zay ny baiboly mihitsy mila fatarina aloha ny baiboly zany ohatrany hoe tantara miverina izy io zany efa hita ao anatin'ny baiboly daholo ny tantara iainantsika am'izao de le faminanina zany miverimberina foana isaky ny ataoko hoe 50 taona na isaky ny 100 taona de miverina satria misy ohatrany hoe manao ratsy ny ratsy rehefa manao ratsy ianao de tsy maintsy mivaly aminao foana le faharatsiana ataonao
zay a tsisy afaka mandana zay fa raha aminany zay anao ohatra hoe mibeba marina foana zay fibebahana zay hoe mibeba ianao fa nanao ratsy ozy ny mitsotra iaza hoe ahoana ary fomba inona mpaminany anankiray ka zay voalazako zay hoe amiko aloha zany a le faminaniana ho an'ny firenena raha ho an'ny firenena le olazaina so dia azo tonga dia ajanona amin'ny groupe foana aloha le amiko aloha zany a raha faminaniana ho an'ny firenena no lazaina dia mazava tsara fa zay olona ohatrany hoe le mpitondra firenena zany no tena voakasika le izy voalohany dia raha raisiny le izy hoe mahasoa ny firenena zany ny faminaniana zany a ary tena ao anatin'ny voalazan'ny soratra masina koa hoe ampandrosy ty any ty rehefa hibebaka tsika na ifamela heloka ohatra raha zay no voalazan'ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra dia raha ataon'izay dia mandroso le firenena arak'izay faminaniana zay fa raha tsy ataon'izay arak'izay dia miembotra foana satria marina le voalaza teo hoe rehefa manao ratsy ianao dia tsy maintsy mivaly amin'ny firenena manontolo iny Cohen Rivolala inona no zava-rehetra anga amin'ny taona 2024 sy 2024 ary tsara fipetraka zay fanontaniana zay mpanao gazety Ankaja fa alohan'ny tenenako an'izay nga matelopolo segondra fotsiny somary mba asiako valy teny kely ny amin'ny zay tompona andraikitra ny misy teo ny fiarovana ny zon'olombelona latsy ny zava-misy mantsy izy mantsy miteny hoe ny aina manjetsy tokony hisy hanaovana publicité amina zavatra zay tsy maninona zay fa tsy zay le izy fa hoe tokony ovana tsara ndraso vetivety fa eo mantsy izy azo ny ahitsy raha ohatra hoe diso le raha ohatra hoe diso fandraisako an'le teny ataon'ny olona zay manana fahasairanana ahoana satria ny olona manana fahasairanana eto amin'ny firenena zon'ny olombelona ny ositrana zon'ny olombelona ny otomady ka raha misy olona efa nitotototo tany ambadika tany mitady vahaolana kanefa tsy nahita izy zahay nefa manana vahaolana ka Cohen Rivolala ohatra amin'ny mampaminany sy mpitsabo ataon'ny olona io ahoana ny afantatra hoe misy aho zay afaka manasoa azy zay malagasy mitovy aminy raha tsisy ny publicité amin'ny mass media izany hoe ny tiako tenenina dia zao nareo mantsy tonga dia mametraka fotsiny amin'le hoe ny mpaminany dia mandainga misoloky ohatrany hoe zay ny boriborian'ny olona zany ao anaty raha eniko ilay micro teo satria ny antony dia zao tokony avahana tsara izy le mpisoloky avahana tsara izy le naminany zay tsy tanteraka ny zavatra lazainy satria anao manontany le raha lahatato moa zany fa tsy nivaliny le izy hoe mpaminany tahaka ny ahoana hoe marina sy ny tsy marina Deutéronomie toko vala am'roapolo toko vala ambin'ny folo raha ohatra anao te hijery an'izay sy ny Deutéronomie toko fahatelo ambin'ny folo amin'ny baiboly gasy fa amin'ny baiboly hébreu dia avahany tsara hoe amarana baly balibo ahinna Elohim amin'ny teny hébreu zany dia hoe raha venao zany no manao hoe Andriamanitra tsy miasa amin'ny olona na hoe ilay mpaharisina piso zao tsy miasa amin'ny olona dia adaly anao zay raha arak'izay teny hébreu araka ny soratra masina izay ao anatin'io misy an'le hoe raha marina ny zavatra lazainy dia avy amin'ilay mpahary lanitra sy ny tany le olona fa raha tsy marina ny zavatra lazainy ninninona hoahoahoa lazainy avy eo dia sandoka le olona ka tokony avahanareo tsara hoe iza marina le tena mpitsabony malagasy ary iza le mpaminany marina tokony ho raisy ny firenena iza nefa no anavaka an'izay ny olona rehetra rehetra tsy manana fahalalana hoe hita amin'ny zavatra misy satria ny antony za manokana zao raha Cohen Rivolala ianao manontany hoe inona ny zavatra isy amin'ny taona 2015 2012 zao dia efa niteny izy valala ho avy eto Antananarivo eo amin'ny 13 mai eo Ambohijatovo eo Ambohitsirohitra eo nandeha ivalala io zao ny saimbolina an'io ananatra amponao politika anjomara amponao politika mahantra mivoaka malagasy variana amin'ny ady la politika ny responsable eto amin'ny firenena raha ny olona no migreve ny voan'ny lacrymogène nefa ny olona memahatra misahirana firenena memitsitsorika andro amanalina dia aloha ny valala ny makeny dika le valala dia zao fambara fa mahatra ny malagasy avy eo valala io paritaka amin'izay makany tapoketsa dia 2012 nanambaran'izay nandrasana an'izay 2013 tsy tonga diosiny hoe mpaminany sany Cohen Rivolala nandrasana an'izay 2014 tsy tonga nanambaran'izany gazety rehetra hatrany fianarantsoa majanga teto Antananarivo tonga ny 2014 ifaraparana ny 2014 tany antenantenany tonga le valala diosiny hoe io ary le izy zany hoe misy any zany iny mety anao angambany tsy mahandry an'le zavatra lazainy le mpaminany fa le lazainy le mpaminany iny dia tsy voatery hoe miteny zavatra izy androany dia androany dia ho hita iny fa ny mpaminany dia mampitandrina hoe aoriana ny valala dia ho avy maro karavany manana tokony hitandrina ny responsable eto amin'ny firenena fa so mikorotana indray izy efa mba milamindratsy kely ty zany nanambarany zany iny tokoa hoe tsisy pahita ny idirany eto ary manjavona indray mimpimaso izy dia eto tsy hita raha tsy eto Madagasikara ny dia tongony nisy tokoa zay zavatra zay nandrasana zay 2012 2013 2014 tapatapaka ny 2014 tonga tokoa le izy diosona hoe toetrany marina ihany le mpaminany nefa le olona
mety tsy mijery l'événement azonao mety tsy mijery l'événement la zay le mpaminany izy fa mety hoe voalotony le mpaminany zay nylaza zavatra tsy marina tany aloha tany ny sainy de zay mpaminany rehetra de safy be mantsina papako omeko teneny anao avy eo fa anao omeko loha zavatra satria mifampitohy fantanina mitovy inona ny zavatra mbola tsy tena valianao le zavatra hitranga omeko any Sabera aloha le fantanina omeko ovaliako isika amin'izay fantanina ny resaka zay nataony monsieur Cohen zay ary atsipiko ihany koa ny zavatra tiany amse ato akila koa monsieur James olazaina satria ohatrany hoe tsy tafalatsaka tsara na mazava tsara amintsika le tiany lazaina apetrako aloha ny ato ny zavatra tiany ato olazaina dia tomiteny hoe ny aina manjery na ny mpanao gazety zay manadikadina dia aokare tsy hosodoka amin'ny vola izay omeny reny olona reny satria marina tokotra fa betsaka ny diso fanantenana amin'ireo olona izay milaza fa ho mpaminan'ireo zay no zavatra tiany apetraka ao anatin'le izy hoe mila fahaizana manokana zany ny manavaka tsara hoe ho marina ve ty fa tsy de anao sambaratra manahitaitra fotsiny nefa mitanjozotra ny olona tonga any aminazy any ohatra fotsiny nomeko anareo tany Dego zako tamin'ny roa taona na tamin'ny herintaona de nisy olona anankiray nandefa anonsa nandritry ny ray volana hoe ho tonga eto Dego fa consultation zao 1000 de ho tonga eto izy andrainareo de ny tatatata iny aina manjery iny tao Dego tao de tonga tapoka ary zaka za tamin'ny fotoana io tsy mahafantatra hoe ao io olona io de tonga za de tonga de nany vatana tamin'ny aina manjery anankiray de nakatoerana anankiray de ny teny hoe za henonareo any amin'ny aina manjery hoe madame Sabera panao an'izao za le piditra amin'ny RNM iny hoe meo anany date de naissance nareo de mirongatra anareo manomezy ary miteny hoe marina sady diso tonga de tsarainy eo ny eo hoe marina sady diso marina ny akamaroany le izy ary tonga tany Dego tamin'izay fotoana zay androany any tonga de niseho ny annonsako zany teo amin'ny aina manjery de rehefa niseho le izy apitso maraina an'iny lasa le olona noentiny daholo ny volan'ny olona rehetrarehetra zay naloha tao anatin'io toerana io hoe horaisiny ianao sy ny karazany nisy tamin'izany mpitondra fanjakana nisy tamin'izany ny olokendry ny mpitondra fivavahana nandoha vola consultation tsy olona kaiky ana le olona azinao ary lazaiko mihitsiny hoe za Sabera tsy miaraka amin'ny zavatra zay voararany baiboly hoe tsy azo ataontsika vahoakan'Andriamanitra zay ny vokadratsiny le acte ataon'ny mpanao ohatrany hoe annonce na zavatra rehetrarehetra lasa iny olona iny tonga ny mpahilalana tonga teo amiko ary tonga ny telefônina n'olona sasany tonga teo amiko sao de tahaka n'iny olona iny ianao de tonga ny mpitandro filaminana teo amiko de niteny mihitsiny hoe madame Sabera ozy izy sao de mila tokony ho arovana ianao fa masisitsika ny vahoakany Dego amin'izao fotoana zao fa sao de mitovy amin'iny olona iny ianao atsy misy avaratra zay mantsy anazy inona zavatra hitranga amin'ity taona 2010 mipetraka zay hoe inona zavatra hitranga amin'ny taona 2012 ary fantatry ny rehetrarehetra ary manongila tsofina mihitsy ny malagasy raha vao Sabera no anontanianan'izay satria ny famantarana ny mpaminany ozy izy de ny voa ary manonona amin'ny anaran'i Jesosy hoe hiasa be isika vahoaka malagasy ny amin'ny taona 2012 na mpitondra fanjakana zany na mpitondra fiangonana zany na ny mpikarakara tokantrano zany nizaniza zany de hiasa be kanefany ho tsara amintsika ihany satria ho angonina zay vokatra zay de ho tsara ny vokatra izy ny olona koa miteny hoe raha vao Sabera no miteny de tany saniny amin'ny resaka social
manana sansy zany tsika be ny ahita asa ao anatin'io taona io a dia ho be zany a ny vokatra ny ranonorana zany a tsy de ho be tahaka ny fahita sanandro sy ny cyclone sanandro satria ny tenin'ny soratra masina mihitsy ny teny hoe rehefa ny chiffre n dia miasa zay ary za tsy mivoana amin'ny tenin'Andriamanitra tokony raha miasa be zany ohatra hoe ny fitondrana ao anatin'ny hoe hiditra ny amin'ny resaka politika dia miasa be ao anatin'ny fandaminana zany a ny mpitondra indrindrandrindra fa ny filoha ary manome hafatra ihany koa ao anatin'izay birao zay mihitsana zay tsy miasa eo zany a ho atsika mpitondra fanjakana miaingatra any amin'ny gouvernement ka hatraiza zany hatrany amin'ny fokotany mihitsana daholo a satria miasa ny lehibe ary miasa nareo ka raha vao tsy miasa nareo a dia jinja ny vokatra ataonao afafinareo dia ny ataoko zany hoe ifandanjalanja ny mpanohitra sy ny mpitondra ao anatin'io 2015 io izao mantsy nomeko anao a nisy fotoana tsy niteny ary tsy niteny koa paster Mayol tamin'ny hoe aizy ary sabera fa taona vaovao dia ilaina dia miantso mpanao gazety ohatran'ny rehetrarehetra reny dia tsy niteny a ny antony tonga 5 desamboro ny reo mpaminany sandoka reo teneniko mihitsiny ny zavatra lazaiko azonao dia izy ndray no miteny hoe tsisy rano no hoe tsisy an'izao no hoe tsy iny zavatra lazaiko iny a iny mihitsy no ambarany a dia isekosekony any anatin'ny gazety any efa voalazako io ohatra zao tsika mianadamianaka zao teto a dia ny teny mihitsy ny aho hoe zao ahoana ozy izy ianao amin'reto 170 ilatsaka hofidiana reto ahoana ny fahitanao an'io dia ny teny ianao ateto hoe mangataka aloha tsy ho tafiditra madama Ravalomanana tsy aza milatsaka ao a président Ratsiraka Marc Ravalomanana paster Mayol Andry Rajoel zay hoe ilatsaka nay miteny anareo a fa ministra mpitondra fanjakana ministera goavana be raha averinao ny torinazytsika hitanao tsara zay hoe ministra no holany ho filoham-pirenena eo hitatsika tsara zay izay no famantarana hoe omeo le vo paiso ve sabera samanga hoe izy ve izy a ao anatin'izay a sa le mpisandoka ary ny zavatra apetrako ao anatin'le izy a sy mampalahelo anay izay mitory ny teny misoratra masina ary samborin'ireo olona manodidina ireo a dia enao ve hamany olana anao dia ity anina vidiana 800 000 ty anina vidiana ohatra zao ty any efa marary an'le hoe amaolana nefa tonga any mbola vola be nay nikofina amin'le olona atao anatin'ny baiboly any raha mivoy ianao tapahako ianao Andriamatoa James miresaka resa-boly tsika ilaina amin'ny olona rehefa ohatran'ireny problema foana moa zany izy io hoe mitady vola lasa bizina le faminaniana amin'izao fotoana zao ny hevitra maro be no zavatra tiako tenenina fa voalohany aloha dia izao hoe anteriko fa ny zavatra nambarako teo dia hoe ny fanaovana vaovao avoaka amin'ny gazety na amin'ny anao manjery tokony afaka ny vaovao miendrika doka na hoe publie reportage sy ny vaovao tsotra satria ho an'ny olo-tsotra tsy nandalina ny asa ny fanaovana gazety na ny fahalalana maro dia very vaovao mariny satria efa mpanao gazety no mikaroka dia mbola misy laharan-taroby indray anatonan'ilay olona dia ohatrany hoe tena efa misy garantie an'ilay organe de presse mihitsy raha ny tokony izy zany ny zavatra teneniko zavatra tsotra kely fotsiny tsy misy fiandanina fitan'ny lanan'izanisa hoe tokony isy fanamariana manokana hoe ity vaovao ty dia manana endrika doka le olona io mihitsy no ny angaviny gazety mba anatona azy na ohatrohatra zay zany hoe avahana mihitsiny hoe ity tsy hevitry ny gazety na hevitry ny rédaction zay zany zavatra tokony hipetraka manarak'izay ndresaka sika teo hoe valala fodina mpanao politika
mpanao politika hoe ho faty koa nisy voalaza hoe misy mpanao politika malaza isa taona nge Iainkaja tsy maintsy misy mpanao politika maty na tsy hoe manozona an zareo tsika fa lalam-piainana le izy nao anatin'ny 5 taona ary mivalalany tsy fongana tamin'ny Repoblika fahatelo fa mbola velona foana na am'izao tsika miteny zao rany valala ny fotoana sy ny ora hiverenany eto Antananarivo no tsy fantatra fa izy tsy maintsy mbola hiverina na hoela na hoaingana ohatr'izany koa ny zavatra hitranga ny hoe resaka vokatra hiasa be diorana izy io misy fikarohana siantifika daholo na ohatra ary hoe iresaka zao tsika hoe atsoatso izy manam-pahaizana dia ikisaka akaty amin'ny vody Madagasikara aty Toliara zany ny onja mafaventy sy ny tafiotra dia ho lasa any no renivohitra iraisam-pirenena ny surf fa tsy any Cape Town any Afrique du Sud intsony zay zavatra zay efa hitan'ny mpanao siansa zay dia efa fantatra fa memiena nrotsakorana ao atao-masina no ny antony maro samihafa ny olona moa miteny hoe Ambatovy manana anticyclone fa tsy voatery izay fa mpikaroka sy mpadalatra zavatra ny anaraka teny Anjerimanontolo koa ny taranja météorologie sy gestion des risques catastrophe dia fantatra tsara mihitsy hoe ny ao Toliara efa manomboka ame manorana be hitovitovy amin'ny Tamatavy fa ny Tamatavy indray mainamaina ohatra ny Toliara zany zavatra rehetra tonga amin'izay mihitsy aleo tsorona mihitsy marina Iainkaja aleo tsorona marina izao tsy mpaminany tsy angataka an'izay raha tsy anga hoe misy fanahy masina ny teny amiko hoe manomboka izao ianao dia mena fahefana manokana Monsieur James ho lasa mpaminany fa milazanao raha ara-tantara nanaki-porofo koa zany be dia be ny zavatra afaka ny emboko teo anatreh ampanao gazety na teo anatreh olona hoe fantatry veloha hitranga hoe iry olona iry irodana iry olona ry hopotika ry olona ry zao ry olona ry zao ka tiako tsotra kely rehefa tena lalim-pahaizana ny olona sy matsinjo lavitra amin'ny fahalalana ananany dia afaka miteny izy manao karazana prévision ohatra ny atao météorologue ary na resaka tsona misy any ohatra nge nitrondro nefa mahafantatra meloha fa mpaminany koa nge nitrondro dia nakany ampovoany izy ny elefanta efa tsy nanaiky mibaikona intsony izany hoe ny biby rehetra efa nalala fa misy zavatra hafahafa mitsanga any an-dranomasina any asinao dia raha misy olona zany manana fitaovana na marara-baovao amin'ny lohany rehetrarehetra hoe efa misy famantarana ambany ranomasina fa isy volcan na isy fissure dia hitemy aloha zay izy tsunami etsenanina sy etsenanina dia ilaza izy fa mpaminany ary izay fandalinana zay indraindray no mahadiso kajy satria zao ianao zany efa malala fa zavatra ohatra zao dia hitranga fa raha manonona taona ianao ohatra 2013 dia aika 2014 daholo le izy vao hitranga na 2018 eo zany ny olana kely fa anankiray isariako n'izay ny mpijery antsika satria ny antongava-keto moa zany tsy hanenjika nakahala namana nisandiza fa hitondra fotsiny fitaovana anankiray zany ahafahana mandalina raha ao amin'ny teny soratra masina vakina za moa mandalina karazana boky soratra masina rehetra na baiboly na coran na hatramin'ny hoe commandement dalaila masy reny finoana hafa reny ara dia alalina satria misy fahendrena ao anatin'ireny ary rehefa mahendrena ianao dia mahagaga lasa manana fitaovana ianao ahafahana mamantatra ny hoavy koa raha indraindray fa za moa lalina be zany rehefa misehatra hafa manaraka ao dia ampidiriko tsikelikely le izy fa ny tiako tena anao dia izao ao baiboly nisy mpaminan'Andriamanitra niteny tamin'ny Saoly hoe ianao dia tsy maintsy hirodana amin'ny fitondranao ohatr'izao fantatra Saoly le izy tsy zakany dia nilozany dia mbola miverina izy ny saritava nanatinareo fa mbola nilaza confirmé ihany le zavatra lazainy le mpaminan'Andriamanitra zany le tena mpaminany maro dia avy eo izy nakany mpaminany osoka zany hoe le mpaminany sandoka ao ara-baiboly zany hoe nilazanareo osoka zany tsy araka an'Andriamanitra izy fa izy ndray manana fanahy hafa manampy azy koa tsy mifanohitra le izy fa tonga dia niconfirme le satria ambany grady noho le mpaminan'Andriamanitra le olona dia tsy afaka nandaha nilaza marina hoe izao tokoa ny hitranga aminao Saoly dia misy tantara ao amin'ny baiboly nisy mpaminany anankiray tsy nety androso dia ny biby tsy nety nyroso koa le biby fa tsy namela azy androso ary nampiteny ny biby le agegeny le mpaminany satria efa niala tamin'Andriamanitra le ka tiako tenenanao na zava-boary rehetra na isika sanao ara rehefa mandalina raha manokana fotoantsika sanao andalinina fiarahamonina dia afaka manao tsika vina manana endrika ny zavatra hitranga amin'ny 7 sy 24 mety tsika sanao ny ao fitondrana ohatra ny tiako tenanao zavatra vina vinaitsika 3 rahalahy ohatra mety hitranga ao arinao
dia izao tsika dia afaka hitonona sitsika soratra hoe faminany ty les trois mousquetaires na le kitana telo faminany fa tsika tsy hanao an'izay azonao fandalinana nataotsika aleo tonga dia ho antany Cohen hevitra be dehibe zao no mipotra teo mahakasika an'ilay izy a ny zava-drehetra anga amin'ny taona 2024 na tsy mivantana azy voahozongozona ihany ny toeranareo mpaminany a manoloana n'izany hevitra ka io moa le ny vetikevitra hoentin'ny mpaminany kosa aloha mba mila mafonja za tena makazo mihitsy am'izay a indray izy analyzy samy malala zao ohatra hoe fa amin'ny janvier io dia i cyclone ohatra ka ny janvier sy ny février eo anatin'ny période cyclonique tsy misy cyclone nao misy eo ary eo indrindra fantaniana apetrako aminareo sy ny mpiaino indrindra ianao monsieur James za zao ko ainarivo lana nanao conférence de presse tamin'ny 1996 tamin'ny enina amby 90 azafady tamin'ny taona enina soroarivo e tamin'ny 2006 efatra amby roapolo juillet 2006 zay no niseho gazety voalohany hoe conférence de presse nataoko teny abe masoandry tosy teny amin'ny trano zay nipetrako zany mpanao gazety be dehibe ny teny tamin'izany marakaravalo manana lany premier tour azafady 2007 izy fa tsy 2006 voalany premier tour izy dia nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety be dehibe ny tonga teny ary voatahiry mandraka andrano na ao amiko nany am'ireo mpanao gazety ary zay napalaza teto amin'ny firenena dia fa aminanina le fionganany marakaravalo manana iny vetivety aloha hoe tsara silamina ny taona 2007-2008 ary na isy olona anongana raha dia tsy ahongana fa amin'ny taona 2009 dia isy olona vitsy hitarika korotana efara amin'ny coup d'état ary manomboka amin'ny 2009 ny crise ho an'ny Madagasikara ary mitsoroka amin'ny 2013 ao ny gazety rehetrarehetra fa tsy napoziko fa raha napoziko dia netiko tseto le izy fa any amin'ny mpanao gazety rehetrarehetra zany hoe any efa any amin'ny sofiny voaka malagasy rehetra sy ny mpanao gazety eto Madagasikara zany azonao azavaina raha ve monsieur James hoe fa na inona ary ny teny tamiko na hoe calculako ve le izy hoe marikaravalo manana zay lany premier tour ary izy no hanapohany zany fitondrany marikaravalo manana hoe enjera fa ny mpaminany no mahita an'izany tsisy olo afaka hanao analizy an'izany hoe tompo lasy tompo vavy hoe raha marikaravalo manana zay lany premier tour indroa ary nahazo ny sanisa ambony indrindra premier tour any manaraka an'izay anazy ny assemblée nationale anazy daholo natrany amin'ny fitsarana natraizany hatrany tafika tonga dia anazy daholo fa ny faminanina navoakako hoe taona afaka roa taona 2009 mianjery io arava ny 3e république dia tsangana 4e république le iny a resaka faminanina fa le izy ake mivadika resaka bizina ty ariny dia zao masy ny tiako tenena amreo bizina sy ny tsy bizina izy le mibizina azonao ary izy le tsy mibizina zay masy hoany mavoanareo hoe olona ray no mety naminany sandoko saby raha ohatra hoe tonga dia manitsy hoe reo mpaminany sandoko areo fa za zany a tsy dia afaka hiteny an'izay loatra hoe izany tena sandoko ary izany tsy sandoko fa hoe araka le teninao ihany resika aloha ny voany namatarana ny hazo fa misy nefa manao voaratsy fa misy kosa mbola hiteny ihany zany zavatra ataony fa eo zao no tiako any hoe marina misy tena tiako be ilay fanazavanao ary hitan'izany hoe mpiarany zon'olombelona mba tsy ho voafitaka ny olona satria ny olona mety tsy mandalina zavatra ohatr'izany fa tika mety mba nianatra bebe kokoa dia afaka mitaizany olona zany fa kosa eto foana ny zeziriko hoe eo moa nikajy amin'ny teny mety hoe ohatra ny vozongozona lely toerana misy anareo raha amiko aloha tsy mizongozona am'izany nilazako sy nipoako eto amin'ny firenena satria nahoana ny itapoky ita-pirenena niazy calcul tsy analizy izy navita analizy fa iongana marikaravalo manana injera ny 3e république tamin'ny 2009 ary zany nahita an'izany roa taona milo ary zay nampalaza azy tamin'ny firenena ndao resana aloha am'izay ny 2015 ka 2015 miaotra foantsika zao ny 2015 efa niteniny azy teo madame ny ahy aloha ho antaona 2015 dia mila ty fa dia mifanohitra tanteraka amin'ny madame Sabira zay no resantsika rehefa ny antaona 2015 vanim-potoana savorivory politika vanim-potoana ny crise ary eo no somary itivizanay day any le hoe tsy nilay catastrophe na hoe ny cataclysme naturel resaka cyclone sy nama zany misy fa tsy dia andrava be any Madagasikara sy efa nambarako tamin'ny herinandro any tamin'ny télévision-narivo teta tamin'narivo za mantsy volana novambra dia efa mamoaka ny faminanina ho any 2015 fa tsy efa tombaovao zao akory vao miteny mba elako amin'le teny madame Sabira teo misambotra neny sasany ko hainarivo lala zany fandray amin'ny tontolo fanahy directa araka lay adonay Elohim an-hébreu na andriamanitry ny hébreu tsy mampasipapamany 2015 zany dia zao aloha korotanao 2015 zany zany korota zany 2015 zany dia vanim-potoana ny fanonganana na fanonganana zany tiako teny hoe fanonganana dikan'ny fanonganana zany dia hoe misy olona miforona 2015 hanonga-mpanjakana tamin'ny 2007 ary nanambara zay dia hoe 2009 izy vo izy fa mity ahy zany dia fa miteny hoe 2015 io dia hisy fanonganana be dehibe
na hatrany amin'ny foloha hatrany amin'ny prime ministre hatrany amin'ny assemblée isy fanonganonganana maromaro isy 2015 io dia eto efa marako milo tsy zany mpanongana so dia zany hoe samboronareo any rapitso fa zany mpamatatra fotsiny mahita an'ilay zavatra dia efa mba miomana zany ianao raha ohatra mba te défendre an'ilay zavatra fa maraka ravanomanana tsy ny défendre fa zany hoe saika samborony ara tamin'izany a zany hoe saika nigadra mihitsy ary tena efa samborony zany mihitsy fa saingy tsy azony tamin'izay a fa zaho a zany dia miteny tsika haina rivolana le acteur mpanongana fa za contre ny fanonganam-panjakana za contre ny korontana ary zay mihitsy natonga ana namoaka le faminanina talohany natongava ny maraka ravanomanana hoe ho avy izy tsisy pahita ho avy mitsidika tsisy pahita eto Madagasikara izy a ary eto Antananarivo ho hitany dia tongony rehefa tokoa fa na dia trano velany ary avao fanina ny international fanina mpitona fanjakana tsika mety mieritreritra zany fa zany mety efa fandaminana hatramin'izay tany kandraso matsy ka zay ohatro le mahasaritra an'le analyse araka ny tenin'ny monsieur James teo hoe ohatrany hoe analyse daholo ny azy aminy fa misy manao analyse monsieur James fa misy kosa ny tena mahita an'le zavatra andamosina ao izay tsy azonao teo masy misy olona teny koa le micro trottoir hoe tsisy mahalara zany tsisy olona afaka fantatra ny fiainako fa tena tongava ny amiko anao raha lafa fantatro ny fiainanao ary tena lazaiko anao zany tena azo manao dokam-barotra tena haka izy miteny iny manao défi hoe tsisy afaka alala fa za zao afaka mahalala anao azy fa zay le 2015 zay hoe raha neto amin'ny firenena tena hoe be dia be ny chômeur tsisy raha mandeha zany 2015 hoan'ny raha-pirenena tsy tafavoaka ny baolina zay no fahitako zay dia raha tsika mahita eo le izy eo raha tsika mahita eo ho hita eo zany hoe ny olona tokoa ve tena ilamina hiasa be tokoa ve ny filo hiasa be azo asa tokoa ve ny sisa fa eo zany tsika samy mahita ny voana amantarana ny azo ianao mpaminany kristianina za mpaminany hébreu judaisme samy maminany tsika rehetrarehetra mety misy aminany koa rapitso dia samy nazy ny azy iny sasa mety miasa ny sasany mety mpanao zay ny asy zay zao ny asy verina eo tsika rehefa eo hianja aloha zany fanohatra le izy teo a zay no resantsika fa maninona misy fanohatra ary nyresaka nefa ny tsotra ihany ny hevitro a ny vahoaka malagasy aloha dia nabadona zany hoe olona tsy dia malala intsony zany ny lamina ataoko hoe ny sady tsy manana moral no tsy manana fijeriny rationnel ntsony zany ao anatin'le fiarahamonina dia tsisy anterana koa zany hoe tsisy repère ntsony le olona afantarany hoe aizany marina sy aizany diso a iza no fahamarinana ka namianao n'izy menada eto ary zany zao tsika dia efa fanina hoe izy am'izay ary zao izy zay zao a za zany tonga dia za zany tsy mihainao an'le faminanina ny 2015 ny any zavatra fantatro dia tsotra ny olona mamafy soa amin'ny 2015 manomboka ny taona dia jinja vokatra farany 2015 ny azy zay zany any finoko a zay fahamarinana naizanaiza zay satria mamafy voa ianao a mamafy soa ianao a dia jinjainao iny afaka heritaona mamafy ratsy ianao a na mpitondra fivavahana na mpitondra firenena raha manao ratsy ianao ce qui sème le vent zay tenena récolte la tempête dia hitranga zany zay zavatra hoe mety marina le voatenin'ny koainina teo hoe isy fanonganana satria tsy mety alamin'le misy ndray zany ny koainina zay fa tsy faminanina tso satria efa suite logique mety hitranga le izy rehefa manao ratsy le olona dia hita foana le faratsiana faratsiana nge tsy azo afenina na dia atao huis-clos ary ny resaka faratsiana hita foana isan'andro san'andro hoe tena tsy responsable ty olona ty tsy mandeha araka zay tokony ho izy ty comportement an'le olona hita zay dia itsika zany a tiako ahitsy am'le hoe bizina teo zany dia zao ny olombelona tsotra zany zay hoe efa vie repère zay manana masahirana anazy izy tena mila ny olona ataoko hoe impaminany io zany izy a tena farany fanafody ny fiainana zay zany le dernier recours ny filaza azy hoe tena farany mihitsy a mandray an'izay décision zay zay ndeha ho any amin'ny anina anao an'ity sao dia mahavonjy anaty olona ity ny zavatra misy anefa dia zao raha ny tenin'Andriamanitra no resahana dia zao afaka mangataka mivantana amin'Andriamanitra isika raha mitady anazy zany dia afaka mangataka mivantana mangataka zay anankiray madame Sabera fanohatra izy teo a mazava be zay resaka ady zay hoe very repère ny olona dia mazava be zay resaka teo zay hoe afaka mangataka amin'Andriamanitra atsika dia ho azotsika zay tadiavintsika inona aloha mampifanohatra ny antony tsy fandrifiny le zavatra ny antony tsy mampifandrify an'le izy a, dia miteny izy hoe mifanohitra le izy ny anankiray, dia ny anankiray dia hoe ny olona tsy afaka mangataka amin'Andriamanitra atsika dia ho azotsika zay tadiavintsika. Inona aloha mampifanohatra ny antony tsy fandrifiny le zavatra teny anazy koa eny nateo? Dia miteny izy hoe mifanohitra le izy ny anankiray, dia
hiasa fa zay tsy miasa mihitsana aoka ho tonga oatsainao zay atrany non tsy analyzy mihitsiny zany a tsika zany a mihevitra fa hoe amin'ny valiny ora fidirana nefa tsika miditra tsika amin'ny sivy zatra ny lalandririnina zany a am'le mangingina sy le tsy fakatoavana fa hoe mikorotana ny firenena sy ny karazany fa ny zavatra hita nomen'Andriamanitra filoha isika fa tsy ny hoe ity fateteza mihita no mitondra ary hoentitra be zany a ny fipetraky ny filoha sy ny mpitondra fanjakana amin'izay zavatra rehetrarehetra mipetraka apetrako zany zay a atrany satria ohatra hoe raha miongana zany na miala amin'ny seza zany a dia tsy misy tantsaha miala amin'ny seza fa isika any amin'ny birao zany a no mety miala amin'ny seza na affecté na ohatran'izay na hoe miongana fa misolo hafa ianao amin'ny zavatra zay atao satria hoentitra ny mpitondra fanjakana sy ny fandaminana amin'ny taona 2010 sy 2020 ino raha miresaka toedra raha politika raha-pirenena sy eo amin'ny resaka fiainam-bahoaka fa isika vahoaka kosa dia hiasa ary ho be asa ho betsaka zany isokatra zany a tsy hoe analyzy ny anaka hoe niago efa misokatra efa tonga sy ny karazany a dia ho be za dia lazaiko anao tsara fa ny 11 septembre ampoitra inona moa nidirako amin'ny analyzy ny 11 septembre any fa za aty Madagasikara mahita tranobe ary natory ny vision ary faminaninana hoe mirodana Hilton dia ao anatin'ny Hilton dia mirodana anankitelo dia maromaro Hilton dia ozy izy mantsely namako mba tsy natory le za tamin'ny alina fa nanofo zavatra nahita zavatra ohatr'izao 11 septembre dia aty amin'ny ngambany tapabolana aty ako no mitantara manolona hoe misy zavatra ohatran'izao dia mipoaka dia tao anatiny mihitsiny fa Hilton Madagasikara le izy dia rehefa avy eo reto olona ny resako reto ny teny hoe Hilton Madagasikara nefa ny anao ane trano 5-4 no miseho dikan'izany sabe raha tsy eto toerana io fa anivelana tonga indray 6 décembre mbola tsy tonga ny tsunami dia efa mahita ranomasina ngeza be mihitsy ako mitosaka dia any an-tanàna dia za koa ao anatin'le izy dia mipoaka nazara tsy mahazany hoe tsunami zany fa dia mitantara koa zany amin'olona misy mpanao gazety mihitsy tonga dia ndeha tantaraiko hoe misy zavatra ohatran'izao koa miseho fa ny zavatra ataoko amin'ny maha-kristianina anahy sy amina fahafantarana anahy ahoana moa no mbola tsy manontany anay ianao eto eny amin'ny lalana no pitsiny ny faminaninina hoe minisitra no lany eo ary ireo olona nilatsaka fidinareo dia efa noteneniko mialoha hoe ataovy izay atafidirana ao anatin'ny fitondrana fa tsy ho lany zany ingenao fa entin'le dia sehosehoana dia milatsaka ho fidiny efa nahazo an'izany fitenenana zany efa noferako hoe tsisy vehivavy hitondra zany amin'ny 2013 fa manao vavaomarika prépartelo manomana aloha isika vehivavy fa hitondra rehefa afaka fotoana fohy ary nitenenako hoe tsara fa ny afaka fotoana fohy ndray andro amintsika zanak'olombelona eritaona amin'Andriamanitra asinao fa so ianao ivoy an'izay teny zay ka hoe afaka fotoana fohy dia hiala indray président eo misy zavatra apetrako eto zavatra apetrako eto mahavita ny mandany président saby raha amin'ny teny an'izany mahavita ny mandany hery rajonary mampianina fa saingy izao miasa be ianao ka dia mahery izy anao président meko fitenena ve zay zany tsisy tombatombana politika mihitsiny fa feo ohatra ny heniko no nazahoako an'izay feo zay aiza ho izy tsika amin'izany
voatorina teo moa ny anarany tena nisy fanontaniana apetraka tamiko dia iezahako valiana ampitoniana le izy hoe nisy resaka conférence de presse tany Bemasoandry Itaosy io moa tanànanay ihany koa eny indraindray dia hoe la premier tour fanahina ny teny tamiko sy ny sisa raha tena marina mantsy ny atondihako hoe tsy tsara fanahy na ilaza hoe fanahy zao ny aty fanahy tena izy aty fanahy mambitaka tsy nirahananao an'izay sady tsy tonga anao an'izay fa ny azo ambara fotsiny ho anao sy ho an'ny mpanatrika ny fandaharantsika satria ny atondihanay sy aja eto moa zany dia hoe olon-tsotra miezaka hanabe ny fiarahamonina hanampy ny fiarahamonina ary tsy hanenjika an'izaniza raha teo nisy fotoana nisy tanora malagasy anankiray tena marantsaina mamiratra visionnaire ozy izy tsika dia nandefa tetikasa izy tany amin'ny olona manam-pahefana zay fantatra fa hitondra amin'izany afaka tezany zany mpaminany le olona satria efa fantany hoe ho lasa filoham-pirenena io olona io dia nanoratra le olona dia tao anatin'ny argumentation tao anatin'ilay prospection d'aide nangataka fitaovana sy vola zany izy ary moyen ahafaha manatanteraka ny tetikasa maro be anampianan'le olona ho tonga ao fitin-drano hoe nisy argumentation nampiasainy zany ohatra manana endrika faminaniana ndray izy ohatra ka te hiteny an'izay tsaroko le tao anatin'le tetikasan'le olona dia ho vakiko aminao hoe les jeunes du jour et peut-être d'un jour détiennent la destinée de chaque avenir que nous souhaitons être les meilleurs ray zay argument ray zay zany hoe nihevitra le tanora hoe na ianao président na futur président na izay tanora dia samy manana fanirina tsara fa ny tanora ankehitriny zay ho tompony ampito sady efa tompony ankehitriny dia anana ho avy mamiratra sy tsara araka ny faniritsika avy dia tao anatin'ny tenin'le olona nisy an'izao hoe puisque l'avenir la jeunesse constitue l'avenir de notre la survie de notre organisation la survie de notre organisation potika le organisation sy ny orinasa sy ny ana rehetrarehetra teto Madagasikara satria tsy nenonana ny raisina ny sosokevitry le tanora zany hoe tsy nisy daholo zany reny rivalité entre bentanàna sy filoha teo toerana raha nenona le olona fa napetraka tany anaty tiroara le zavatra ataotsika afaka tenena hoe faminaniana le satria mahatsinjo lavitra be dia misy olona manam-pahaizana mandeha affecté tany amin'ny faritra tany atsimo dia mandalo magro izy dia miteny hoe raha ireo miaramila kely ireo tsy ara-dalàna aloha hoe miaramila bahoaka no miambina fananana olona fa mbola ireo koa tsy maharo andreo rehefa hopitehan'olona ary indrisy fa hopotika io dia ohatr'izay koa nytao fianarantsy olona dia niteneny any olona lalitsaina tsika tsy hanona anaran'olona afaka te zany misy mantsy eo mila manontany antsika iza nanampo fa hienjery tsy na zao na zao tena olo-tsotra fa olona lalitsaina nandalina fianarana ambony le izy zany takatry ny olona lalitsaina rehetra le izy c'est un risque d'ailleurs mbola afaka mameanao indray ary ty référence objectif misy manam-pahaizana tsy manam-pahaizana ho fa tompon-draharaha Philippe Carter moa ny anarany izy iny tao amin'ny ambassade américaine dia nisy fotoana lahatsoratra nahazo à la une tamin'ny la gazette de la grande île tamin'ny taona valo sy roa arivo angamba le izy raha tsy diso laza izy hoe zay mihitsy titre n'le gazety nataon'le mpanao gazety Ravalemana devrait vendre Tico asinao ary tao anatin'izay lahatsoratra zay dia nambarana tao ny argumentation hoe tonga teto McDonald sy ny sisa misy intérêt américain ao mazava ho azy fa tena nitsinjo lavitra le chargé d'affaires ny teny hoe tokony amidy orinasa io izy dia miréaliser bénéfice goavana filoha amin'izao sady afaka mifantoka amin'ny asam-bahoaka ny fidiana ny vahoaka azy atsika karohany zany gazety zany volana eo amin'ny jolay octobre eo dia afaka hiteny koa zany zao io diplomate vahiny hoe mpaminany satria zavatra hitranga 5 sy 4 arivo efa fantany nefa zareo manana source d'information BDB any amin'ny chancellerie isan-karazany any sy ny vahoaka le izy zavatra lalina be fa mba mangataka anao mba hifandanja ny teninay satria izy roa mantsy misy zavatra varitsika daholo dia ohatrohatr'izao le izy resaka hoe savorivory politique crise catastrophe naturelle fanonganana voalasa teo dia tetsy an-dany miasa be sy ny sisa zavatra le izy raha atao analyse raha ohatra ndray zany tsika sanao hipetraka amin'ny toeran'ny olona te aminany ho avy amin'ny zavatra tenen'izy menadareto dia zavatra ho hitantsika dia izao zavatra suite logique le izy na misy ny fihavanan'ny firenena dia tanteraka ny nofinofy ataoko hoe vinandramatoa ato
za zany mialatsiny aho tsy ampiasan'le loha hevitra hoe mpaminany fa hoe vina zany nataoko anazy mba ho neutre zany le izy satria le mpaminany io a itiavan'ny kristianina hoe zay afa-ty amin'ilay biblika ihany na azosotr'andriamanitra no izy ohatr'izany sy ny sisa dia ny korana koa manana an'izay sy ny sisa dia resaka indray tsika hoe fikorontanana sy ny sisa logika be rehefa tsy milamina ane dia mikorotany rehefa tsy izay dia izy fanonganana sy ny sisa sy ny sisa dia ny ataoko hoe fahitana hoe vehivavy hitondra mbola afaka milaza indray any anatin'ny tontolon'ny olona lalitsaina sy nandia fianarana resaka tamina mpitsabo dia nitovy ny hevitra ny mpitsabo sy le olona mpanodalina ny fiarahamonina hoe tsisy vehivavy olona amin'ny filoham-pirenena zany eto Madagasikara ozy izy ny antony ozy izy ny kolotsaina sy ny finoana maro anisa mbola tsy mametraka amin'ny vehivavy ho filoha mbola tsy vohomana amin'izay dia nisy ady hevitra ambony indray any amin'ny anjery manontolo tena avo lenta zany nataoko sika hoe cercle transdisciplinaire satria ao daholo na ingénieur na miaramila na olona varam-pianarana rehetra mianatra sataranja ray iombonana dia nandeha ny ady hevitra tao dia nandray fitenenana tamin'izay dia niteny hoe fa firy moa ny vehivavy manam-paniriana marina any hoe ho lasa mpitondra raha mbola mianatra eo WC vitsy ane zany olona naningana ane rana valina voalohany hoe za tsy maintsy ho lasa mpanjaka ozy izy dia nitolona ny mpanjaka rana valina voalohany vao tonga teo amin'ny trône ny fanjakana teto Antananarivo fa ny fotom-pisainana lehilahy foana manjaka satria raha nanendry ny Andrianampomery ny Andriambelomasina ny Andriamasina valina dia laza izy fa ny dadatoany aloha Andrinjafiny eo dia avy eo Andrianampomerina dia rehefa niteny indray ihany dia ilay damany eo izy Andrianampomerina zany hoe lehilahy foana no irina hitondra sy anapaka araka ny tradition antsika io zany logika be mitolona ny vehivavy ary misy vehivavy hitantsika mahazaka azy tsara dia mety hiova ny zavatra ao aoriana ny 13 sy 14 zavatra azotsika resana afaka hiteny ndray tsika mpaminany fa ity ny antony diako eto mantsy misy teniny ao anatiny 18 commandement de Dalai Lama anisan'olo kendry azo lazatsika mpaminany kosa satria olona lalitsaina be mitovy amin'ny aty amintsika misy hoe mpanazary any amin'ny foko tsy miety misy mpitarika koa any amin'ny foko any Manakara any misy olona manana fahalalana ohatr'izany dia niteny Dalai Lama hoe partagez votre savoir c'est une manière d'atteindre l'immortalité zany rehefa tsy te ho faty ianao dia mizara fahalalana dia ny antony diako eto hizara fahalalana amin'le vahoakantsika dia fahalalana hitako zany mahafeny zavatra rehetra dia ao amin'ny baiboly ihany mivalala izy hoe ampahirato ny masoko izy izy ahitako zava-mahagaga amin'ny teninao ny kristianina tsirairay zany raha mivavaka dia afaka mahita amin'ny tenin'Andriamanitra zava-mahagaga ahafahany mamantatra ny ho avy eo amin'ny fiainany sy ny sisa ary alalany ny antom-pisiny koa azy eny iankaja somary lava moa ilay izy malava kely mihitsy mihoatra ny tokony ho izy raha ny tokony ho izy ameko ny Cohen tsy mety resy lahatra mihitsy amin'ny zavatra ataonareo ny olona ve sa ny olon-tokana le izy mantsy tsara dia tsara aloha le fanazavany monsieur James teo ary zay le hoe mampanabe ny olona azy ary tena za dia porona zany zavatra resahana zany mihitsy fa ny zavatra manahirana mantsy dia ohatrany hoe zahanareo foana midenigré mpaminany nefa Madagasikara mila mpaminany dia zao koa ny tadidio tsy efa nanao analizy foana ve ny manam-pahaizana teto hatramin'izay efa samy niezaka foana nandalina ny boky tsy ny boky nandalina koa ny tany am-pianaratra satra rehetra fa hatramin'izao hoe firenentsika mbola vao miakatra kely dia midoboka miakatra kely dia midoboka fa za lazaiko anao fa lakile kely ohatry niny fotsiny dia mahavany olona ny ty Madagasikara ty ary afaka mampiakatra azy eny ambonany eny hoe eny ambony dia ambony izy no mipetraka izy le ambony ry za tsy miteny an'izay androany hoe za ho lasa filoha na tsy ho lasa filoha fa resaka faminanina aloha le sahatsika eto sy ny lafiny hoe le ao anaty hoe aide spirituelle na ny mpanampy ara-panahy ho an'ny olona satria lasa misy pisoloka eo ambadika lasa safy be mantsina le olona zay miezaka hanao zavatra tsara fa eo zany le hoe raha ohatra ka analizy araka ny tenin'ny monsieur James sara reny faminanina hitako na atao hoe vina ozy izy mifilaza ny azy teo teo zao isa vorivory eto nefa mety ho prévisible logique mety ho logique nefa aloha le sahako vetivety 2007 amin'ny teny 2009 izy tanteraka raha ohatra ka reny no analizy satria zany mpaminany voalohany lazany zany nasanana conférence de presse monsieur télé radio nanambarany zany hatramin'ny gazety ary sananizy ingizy ohatrany tao madame Sabera teo aho hoe manizy ingizy hoe avita mandany izy Sabera miteny an'izany dia koinarivlana koa niteny an'izay tamin'izay hoe zao le zavatra hisy raha ireny zany no analizy mahay azy zany satria nahoana tena nitombona le analiziko hoe tena 2009 tokoa dia tsoroka 2013 dia tena vitako analizy ve za ke tsy nianatra n'izany fanalina ny fiarahamonina zany na za koa tsy nanao science po ka hoe haiko resaka politika fa ny hafanano miteny amiko hoe zao le zavatra hisy ka le tiako tenenina dia zao raha ireny no analizy mahay eny azy zany kanefa le izy tsy analiziko
fa fanano miteny amiko fa tsara koa nefa le fanazavana hoe aoka tsy hoe ny olona rehetra koa de milaza-paminany daholo de misy tokoa nge ny sandro anatin'izay de lasa ohatra ny maloto daholo le zavatra tokony ihany za zao manoro-hevitra amin'ny filoha-pirenena a manoro-hevitra amin'ny filoha-pirenena hoe ny mpanolotsainao a misy manolotsaina tsara fa misy manolotsaina mitakina azonao ianao tokony mpanolotsaina tena boniny ianao zany tena marina hoe olona mahay ny tontolon'ny fanahy sy nitakita amin'ny tontolon'ny fanahy teo mpanolotsaina zany ianao any le ka izy miantso azy za tsy mandako zany tanjoko moe avy satria ny fanokana-panjakana matetika kamioana tokoa dia midina indray ny harikarena kely zay fa mba misy kely 0,, je ne sais pas io a isisy le de korotana lava tsy zavatra mandeha ao anatina korotana fa tiako tenena de zao zay ny zavatra kisy aloha ny amiko ny hitako fa io anjaran'ny olona anankiray satria zay ny asany ampaminany milazany zavatra ho avy de anjaranao zay atefany no midefendre mety ho voasoroka zany le korotana raha mijery mmpanolotsainy ny filoha-pirenena ny zavatra rehetra mantsy hoe io misy loza ho avy de ny mpitily mahita an'izay mpitily de ny mpitily mitsoka mara hoe misy zavatra ho avy eto zao de anjaran'ny responsable tsirairay avy mandrefipetra isoroana an'iny fa iny nefa ny olona nefa treto tsisy ohatra tsy de misy misoroka maka ny teniko zany fa raha maka ny teniko taona 2015 ty tena tsara zany a fa tsy misy zavatra vita ao anatina korotana zay natonga nasana moka ny faminanina marika ravalomanan'iny ary tena misika ratsy be any satria nieritreretin'ny olona fa hoe za hanonga-panjakana sany iny za mpaminany ny asako za raha koatra raha fanokana mpanjakana zany mpaminany ny asako manambara hoe ho avy le olona de aoka mba ho gerena ny filaminana fa sao de mba mikorotana indray tsika fa milamindamy ty le olona koa va tonga amin'io a tonga de tonga masika be mihitsy hoe fa tonga zao na V7 na V7 ela beatra nina na mofogazy avao ngandra politika ohatra hoe tonga de ohatra ny ady tonga ohatra ny ady a de hitanao marina refa aminaniko zany hoe ho gidraka ty raha tsaingana amteny a zay de hoe azosoroana le zany hoe mety tsisy gidragidra araky ny teneninao teo ihany zany ty de hoe ka iny zao ny fanoganana a misy fanokana mpanjakana fanotona korotana ara-politika ny 2015 fanotona crise lavareny fahasairanana ny 2015 tsy fandriam-pahalemana ito e taka nambarako tamy 2007 ihany no ambarako taona 2015 zao hoe mbola tsy lamina raha-pirenena zany sy vetivety zany fampivanam-pirenena zany ka inikasa sy paina amjena sy namako rehetra zay nasainy eto androany zany fampivanam-pirenena zany raha mikohainina rivolala mpaminany am teny aminareo am'zany a fa nofonofo zany fampivanam-pirenena zany hoe tsy havita mandany zany ny filoha ndray raha resaka tsy vanotony tenenako an'izany androany fa madame Sabela aloha nasany teny an'izay androany fa niato refa misy fanonganam-panjakana fanonganana hatrany amin'ny prime ministre hatrany amin'ny filoha hatrany amin'ny assemblée nationale misy fanonganana be dehibe iforona korotana ara-politika taona 2015 ary hosahirana ny olona crise be taona 2015 zay resaka sosialy zay ka zay de hoe za mpaminany teny an'izany izyamilaza anao fa tsy maintsy ho zay nizy fa niato mpaminany am teny an'izay de mino anao tsara tsy mino anao a afaka misoroka anao raha ohatra mino rehefa tsy mino anao a de andraso midona ohatrany tamy 2000 zavatra ihany izy fa zao vetivety fotsiny fa anao aloha mba hiteny kely avany ahatra ny tapahanao foana fiteniko mihitsy le izy sadiniko zay zavatra resahako fa zao le izy a hitanao hoe lesaka fampivanam-pirenena ao a nofonofo zany raha izany no tanteraketo satria ny ampy izy am'ireo filoha reo no hanaiky enikaja sy ny mpianao zay na hoe izy ny diso le fampivanam-pirenena mantsy a tsy mety hialoavana fiekekeloka de zao raha za filoha ianao filoha zany le ampivanina ina neriko ao ary ina neriko tsisy fitsarana nge ny tsara andreo izy anymeriko izy any tsy meriko e nylay haute cour de justice andresahako izy am'ireo filoha reo ara ny anaiky hoe za le meroka nananina fa de fo na tompolasy tovovavy tonga de varaisy namany dalo mivafo ihany io enikatsa zany dalo mivafo zany lazako anao raha ny lalàny international atika mezany international manindraindra le dalo mivafo zany dalo zany egalina mpamon'olona mpangalatra ny dalo rehefa mekely za dalo raha mbola latsaky ny be dehibe ny mpahay lalàna mahay zany raha mbola latsaky ny telopona sy tapany ny ekenao ianao dalo ianao le namon'olona ianao le nangalatra tary mbola asamborony ianao mbola azo tsarainy ianao ka tokony zay le izy vo mainky any zalahy meny vola ka nazara io le faminanena vokako tamy taona 2008 iny a sy 2009 2010 aho hoe ivadiky avampira ny olona de ho lasa daro daholo ny olona satria niato io ary ny fiatolohany enikatsa tambazana vola ny daro mitondra famaky kely dalo defa mena mitonga de mena amina miliary ka tsy ho lasa mody sarina dalo daholo ny olona nazara amteny anao mampanefa famaky kely na 12 000 a de makeny ambotsiroatra za dalo fa me vola dalo defa mena vola ka titenena de zao le paikady zany ohatrany misy zavatra tsy any ako ohatra no marina ihany efa aminaniko raha ohatra ka tsy maka le conseil tena izy ny président mety tsy atateraka le faminaniny madame Sabera ihany ho valiko tsika hoe mety tsy anatanteraka ny faminaniny Sabera ihany fa isika malagasy a mivavaka ary mitandro ihany koa ny fomba enti-paharazana
ka ny tiako apetraka amin'izay fotoana zay hoe mivavaka antsika malagasy amin'ny mahampaminany anako izay tsy amboko hoe za tsy mitsabo raha tsy avy ato anatin'ny baiboly ary za tsy mamaha olana raha tsy avy ato anatin'ny baiboly raha ohatra olona tonga ao amiko ka tsy andeha fa andeha hitady tapakazo na andeha hitady rano sy ny karazany dia tsy any fa ny zavatra tokony hoentina sy tokony ho ahitsy dia ny fiavaram-pirenena zay lazainy sy dradradradrainy eto hoe tsy ho isy raha ohatra ka miteny izay manetry tena no asandratra ka rehefa te hisandratra haka ny toeranao ianao izy madame Sabera dia manetretena ary meke eloka fa tenin'olona tokana ne no mahafiain'ireo teny izy dimy reo dia teny avy ato amin'ny soratra masina hoe samy efa nanota izy rehetra na iza na ireo mpitondra anako fa ny fiekekeloka no tokony fampitondrana ary ho timbahoaka raha izay zavatra zay no misy ohatra fotsiny vonjena ianao izay mihitsy eto Batisa no vonjena ino tsara izay mihitsy eto Batisa no vonjena dia te anakarena alohaviny ampahafolony tsy misy ny valalanareo tafakatra ty ka ahoana mono tsy hiakatra ny valala miakatra ny valala satria miraraparatra ny fananany malagasy ny bois de rose ny vatosoa sy ny karazany tasominy zay afaka mana possibilité manao an'izany zavatra zany mila manatona any Jehova zay zany efa manolotra vahaolana ianao zany ao anatin'le faminaniana mba hatateraka anazy tokony ny zavatra anankiray mipetraka dia izao koa Andriamanitra zany dia mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka eny hatrany amin'ny zanaka manjafy ary isika ray aman-dreny izay manana ny zanany manana ny zafikeliny sahirana mitady azy sahirana mitady ny haniko hanina sy ny karazany mbola velona dadabe sy nenibe hoento ny ankonanao dadabe sy nenibe vorio fa farany taona zao efa voalohany taona tsika efa ho voalohany taona zao ho vorio reo fianakavinanao reo ary metso mivavaka vakeo Mateo 7:20 ka hatramin'ny 7:20 dia mibeba miaraka amin'ireo taranaka anao reo satria nieloka anao ry dadabe nieloka anao ry bebe no tonga amin'ireo zafy tsy manana asa lasa mangalatra lasa manao an'izao rehetrarehetra zao ka ny entiko eto dia mampaminany anahy no entiko eto misy an'izany hoe raha tonga ny olona afaka maheno anay izy eny ambadika any marary tena marary rein be any amin'ny hôpitaly miantso ana amin'ny telefona izy dia inona anao tokony azy misy rano mangatsika ve eo akaikinao raisy ny rano mangatsika dia mitenena amin'ny Jesosy eo Jesosy eo mamelany eloko tsy tokony anao pasteur ave ianao fa tsy mpaminany satria lasa toroteny le ataonao fa tsy faminaniana intsony ny mpaminany natao mpitsabo ao anatin'ny Exodosy 5:20 Exodosy toko 3:5 dia miteny tsara mihitsy ny hoe soroko aminao ny aretina tsy hisy momba atao anatin'ny trano mivavaka miaraka amin'ny Jehova mihitsy vao afaka manao an'izay ka fataro zareo any tena vo hoe manga ve sapaiso eo tsy fanina ve aja ao anatin'ilay izy efa manakaiky farana tapitra mihitsy fotoanatsika raha tena mano menitsika fitenenana daholo nareo efa anao aloha ianja navelaka iteny daholo aloha dia za koa tsy mitady fitenenana fa ny hitako zany mitsapako le hoe satria zay le niainana an'le zay zany le olona niaina an'le crise niaina an'le fitotonganany fiainan'ny firenena ny zavatra hita dia hoe ny volena korotana teto toy zany le fahabadona aloha anankiray no volena korotana no volena fankahalana ao anatin'le fankahalana zany io ny zavatra mifanohitra indrindra amin'ny soratra masina angamba ny fankahalana nefa le izy tena nisy sacrifice ho amin'ny ratsy mihitsy zany hoe reny faty olona reny ange zany tena hoe ohatrany hoe tena hoe sacrifice ho amin'ny ratsy ka nanomboka tamin'izay le izy dia efa hita hoe tsy mety ho tsara zany le suiteny fiainana rehefa misy an'izay sacrifice satria misy olona foana any tsy maintsy marary an'iny zavatra maty omaly zao vao nisy tamin'ny volanambony zao dia efa nisy an'ireny resaka grève fotsiny dia mahafaty olona
morondava. Reny zavatra reny zany tsy mety hitsahatra le fankahalana ao anatin'ny olona amin'ireny zavatra reny. Fankahalana mpitondra eo a fankahalana olon-kafa. Tsika nefa itsika kristianina no tiako resahana eto nampianarina hifankatia. Itsika le tokony modely le fifankatiavana tsy mahay mampiseho an'le fifankatiavana na mpiarabelo. Misy ara vao manao soanao ka tsy ohatrany hoe mety voavalin'olona amina ratsy iny na tsy rarahin'olona dia tsy zakanao le izy hoe zany anao soan'iny ko iny tsy mahazaka aloha. Dia ohatr'izay zany ny toetran'ny olona na ny amin'ny maha-kristianina izay tokony hijorontsika vavolombelona dia normal zany le fiarahamonina raha tsy totongana foana satria na le repère raha ataoko hoe kristianisme repère tsy hita tsony olona hoe iny ara tsy mahay mamela helika iny ara tsy mahay anarany fotsiny mpaminany fa mandangy dia normal zany a raha ohatra ka tsy misy azo antenaina raha tsy miverina amin'izay repère izay hoe izy ary ny kristianina sa hijoro hoe tena hanao ny marina eto amin'ity firenena ity. Zay zany ny hitako hoe problème goavana iainantsika amin'izao fotoana izao satria le kristianina na ataoko hoe mpitondra fivavahana raha misy mpitondra fivavahana tena manota fady manao foana amin'izao vaninandro zao hita maso hita poko dia hoe ay azo atao zany le zavatra fady. Zay zavatra zay fotsiny zany dia efa manova zavatra be dia be. Tsarovy tsara fa ny mpitondra nge avy ao anatin'ny vahoaka e. Ary ny mpitondra nefa raha ny tantaran'ny baiboly resahana ny mpitondra izay ataon'ny mpitondra no ataon'ny vahoaka ary matetika ny mpitondra foana ny bedy a dia resaka suite logique aza fa tsy resaka faminaniana le zavatra efa mandeha ho azy. Ka zay mihitsy raha vao manao ratsy le mpitondra manao ratsy mpanjaka tamin'izany fotoana dia manao ratsy manaraka an'izay koa le vahoaka. Dia le mpitondra avy amin'ny vahoaka fa le mpitondra koa manao ratsy dikan'izay le mivaly eo amin'le firenena foana. Izy zany tsy maintsy miverina foana le zavatra. Asa ozoko hainina avy eo hoe isy korotana eto nefa efa tokony efa le izy zany efa zavatra logika foana le izy na za zany tsy mandaa faminaniana mihitsy fa misy suite logika raisina avy amin'ny fianarana izay koa fianarana soratra masina zany andraisana an'izay hoe tena nisy lesona be dia be. Efa lava dia lava ny resakitsika teto efa mahery ny ora iray mahery 4 minitra. Omeko fitenenana ianareo anatin'izay mitina anazy tsirairay avy dia zahantsika fitina tamin'ny namana teknisianina tsy ambadika tsy efa somary sorena ihany vokatr'izay fahalavan'ny fandaharana izay amin'ity anio ity avezany anomboantsika azy ianao angamba mamarana azy fa ianao nanomboka azy teo dia tomboko atao amin'ny zokobe dia mandeha Cohen dia mamarana azy Chaperana. Enany anama zany zao fitenenana misaotra betsaka isaorana mihitsy aloha ny fahitalavitra Kolo TV nambe antsika ny fahafahana manabe sy mitaizan'ny olo-pirenena ty. Raha tsy hevitsika ny ara-tantara antsoina hoe consultant tany amin'ny Chine dia ny olona manana fahaizana ilana hevitra rehefa hanao tetezana na ohatr'izany fa raha vao tsy mety ny zavatra ataony dia tapahana ny lohany ny tambiny. Zany hoe raha ny tena marina zany tokony sazy miatra amin'ny olona mamita bahoaka na mamitaka ny mpitondra amina fahitana zavatra ohatrohatr'izany. Resaka faminaniana satria misy fotoana nge ny mpitondra raha sinoa efa taty amin'ny taona taoriana ny ady lehibe faharoa nanao izy hoe la religion l'opium du peuple zany hoe rongono vahoaka izy ny finoana fivavahana satria nahoana io ampiasain'ny vahiny io ahazona ny taninao rehefa azonao ny tany baiboly sisa neny aminao fa ny tany efa lasany zay ny arenao aminy moa zany dia tokony zany aprisihana zany ny vahoaka mba hijery tsara fa na le olona milaza mpaminany raha olona tokony efa niova fo araka ny heviny ao amin'ny finoana kristianina na finoana silamo araka ny finoana ao zany hoe alalinina ny zava-misy ny zavatra tenen'olona sao dia analizy fotsiny ny baiboly na ireare any na fangarony analizy ny fitentenenina foana dia misy marina le izy dia lasa manana prestige izy na voninahitra terakiny dia tokony anana mpanolo-tsaina ra-panahy koa ny mpitondra mba tsy ho voafitaka ny mpaminany sandoka fa olona manam-pahaizana fotsiny ampiasainao le transdisciplinarité dia afaka mitsinjo lavitra ianao amin'ny tany satria gouverner c'est prévoir. Dia zay moa zany naprisiantsika ny vahoaka hoe ny vahoaka tsirairay noho izy manana fahefana mandatsabato isaky misy fifidianana aprisihana anina fahafahana ihany koa manavaka ny voa tsara amin'ny tsiparifary saotra indrindra Henikatsa. Ia, za zany dia mamerina fisaorana ny Henikatsa sy ny ekipany Kolo TV dia mamerina koa ny firarin-tsoa ho an'ny vahoaka malagasy fa ny firarin-tsoa koa nefa tsy tanteraka izay raha tsy tsika ny manao soa ho an'le olona irarentsika soa dia
manao soa tsy mitsahatra satria le fanaovana soa man tsy mieritreritra izy hoe androany hanao soa dia raha pisy hoe nijinjan'le soa nataoko fa zay koa ny ten'Andriamanitra hoe raha zay nanaovantsika soa ihany ny veno anatenantsika soa inona no tombony azontsika amin'izany fa manao soa an'ny olona rehetra ho an'ny fahavalontsika koa ary indrindra zay no maha-kristianina antsika hoe manao soa an'ny rehetra dia zay filôzofia zay zany tiako entina amin'ny taona vaovao hifampirary soa tsika dia ahoana fomba hifanaovantsika soa na fiarahamonina tsika ka zay zavatra naturel zay a zavatra ohatrany hoe nitody tsy misy fa nataonao miverina zavatra ataonao ihany manantena fa hiverina aminao iny raha ratsy io a dia miverina aminao iny raha soa iny a dia tsy maintsy miverina aminao iny zavatra soa nataonao tamin'ny hafa iny na ela na aingana aza kivy hoe ay amin'ny herinandro dia mbola miratsy ihany miratsy nanao soa foana dia niratsy foana le fiainana fa tsy maintsy misy farany le famafazana dia misy fotoana fitsinjana zay a dia mandalo maintso ahitra koa anatin'le izy tsy maintsy a miaina an'izay tsika rehetra zany dia mila mizaka an'izay fanefena zay koa tsika zany hoe misy fotoana anao soa olona tsika fa mety ratsy ny valiny iny aty amintsika hoe ay tena nomeny ny zavatra ratsy misy indray fa azakivy amin'izany fa zay ny atao hoe fiarahamonina zany a tsy maintsy hotsika amin'ny modely zany tsika kristianina indrindrandrindra ny tiako resahana raha vao tsy tsika ny modely voalohany dia potika ny firenena zay ny atao hoe fitaratra zany tsika fahazavany zao tontolo zao tsika dia zay ny any tiako tenenina farany efitry ny kristianina zay Cohen Rivolala ny faminaniana mavesabesatra no nambaranao teo amin'ny taona 2024 ty amarana antsika azy a fitino ary ny mety ho fian'zay rehetra ia ny amin'ny tianako azy moa zany dia nareo moa eo samy miteny a hoe mahakristianina atsika mahakristianina koa ny fanazavatsika tsiray avy hoe sambo milaza zay heviny any am-pony ihany sy fahalalana zay ndratovintsika ao moa ny toroteny koa mipopoaka be raha teo a mandresy lahatra hoe tsy hatrany am-piangonana moa reny efa ela be na inona toroteny hatrany am-piangonany fa raha ny toroteny zany no hoe tena hoe tanteraka teto Madagasikara efa paradisa be ary tena tsisy olana hantra ntsony teto fa ny taona 2015 a vanim-potoana korotana savoritaka vanim-potoana ny fanonganana zany misy olona mikomokomy anongana manaraka an'izay korotana ara-politika fihavanam-pirenena zany aloha azavaiko fotsiny dia eo tsika mahita azy indray avy eo e tonga dia zay aloha ny zavatra ny zavatra nambara tamiko tena sahirana voaka malagasy ny taona 2015 tsy isy ny asa tena sahirana na ny antoana raha manahirana tena mihidy zany a ny taona 2015 mila vahaolana amin'ny tontolon'ny fanany gasy a na dia misy ary olona miteny hoe tsy tokony atonona ny mpaminany fa forcé voaka malagasy taona 2015 tsy maintsy hitady vahaolana ihany satria ny antony mila lalana ambanin'ny tany vao ho tafy 2015 io zay ho any taona 2015 dia irahantsika mahita eo le izy a eo tsika mahita izy fa voana matarana ny azo araka ny baiboly koa zay a dia laisse la fin justifie les moyens ok eny ary voaray zay mamarana azy ianao madame Sabera ny zavatra apetrako a raha ohatra ka tsy kristianina ianao tsy andalina amin'ny baiboly tsy niaraka taminao teto a mamarana tsy niaraka taminao teto a zay aloha dia apetrako ny vony amatarana anazy a omena ho atsika vahoaka malagasy anjarantsika vahoaka malagasy a no mamakafaka sy mijery ary teniko hoe tsy miambo a fa tsy misoratena tahaka ny voataviko fa na ny taratasy mpanjakana ety ampelantanako a dia mpaminany a mandoa ny fa mandoa impôt sy ny karazany anyko a amin'ny mampaminany anampaminany Sabera ao anatin'izay zavatra zay ny teny hoetiko sy anaovako fiarabana tratry ny taona anareo sy anaovako veloma vetivetika ho anareo malagasy izay mitovy raha amiko a reny a dada ny ankizy sy ny karazany a dia misy teny mahafinaritra be izay atolotrako sy anaovako veloma anareo ity teny ity a dia tokony ao anatin'ny tokantranontsika tsy irairay avy sambatra be tsika raha miaina amin'ity teny ity tsy manana brao a fa ao anatin'ny tranoko a satria tiako anatrika ny fiainako mandrakariva Jehova ao anatin'ny fonenako a no mandray olona zao ny teny a omeko anareo Jaona 4:7 Jesosy namalaka nanao taminy hoe raha misy ty a dia tandrina ny teniko izy a ary ny raiko ho ty azy ary aka ao aminy izay a ka onona ao aminy manahoana zany tokantrano a miara-monina amin'ireny zany a ho amintsika mianakavy a ho antsika vahoaka malagasy tsirairany ny fahasoavan'ny tompo a izay tenenin'ny Jehova manao hoe fiadanana ho anareo
misaotra tompoko eny ary tompoko lasy tompoko vavy nioatra ny fotoanantsika nioatra ny tokony ho izy voalohany ny taona ity ny fandarana mikolo hevitra voalohany no heverina fanafahantsika naka izay tandrify azy avy izay rehetra hevitra nentina tamin'ity ariva ity mankasiraka antsika niaraka taminay hatramin'ny farany mbola isan'ny sehatra samihafa izay anasantsika ny vahiny afahana miresaka aloha hevitra hafa ihany koa anjarantsika mamakafaka tsy natao hivoizana hevitra iray manokana akory na teny iray manokana ny fandarana fa natao kosa hanomezana fahalalana ho an'ny rehetrarehetra na handiniany rehetrarehetra ihany koa ny rahapirenena araka ny zon'ny olo-pirenena ahafantatra ny zava-misy sy mitsanga ka no heverina fa nahazo izay anjara tandrefy avy itsika rehetra afaka mandanjalanja ao anatin'izay rehetra zay nisy mpandalina fiarahamonina teto mpiariny zon'olombelona kristianina tsotra mpandalina finoana misy mpaminany mpitsabo amin'ny fomba ara-kabalistika ny koina rivolala ary ny mpaminany vavitokana avy amin'ny faritra Afrika Sabera vahintsika teto hevitra maro lafo zay hevitra maro samihafa anjarantsika mandanjalanja izany rehetra izany tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny fandarantsika amin'ny heriny anio toy izao indray mirary heritaona ahitana fombiazana tompoko filma tompoko